miarapantsika rehetra indray ny tenako amty andro androany ety. Miarabanareo aho ary misaotra an'Andriamanitra isika fa nataony tafahoana amin'ny alalan'izao fandarana zay efa arantsika izao. Mino aho amin'ny mampanonton'Andriamanitra fa hiteny aminao, hiteny aminareo ny tompoandriamanitra amin'ny alalan'izao afatra entiko zao. Fa ny fantanina apetrako anefa de ity: atraiza ny finonao an'Andriamanitra. Tena mino ny fisiny ve ianao, ary tena mino ny heriny tokoa ve ianao. Zay le fantanina. Atraiza ny finonao an Jesosy Kristy. Mino ve ianao fa tena zanak'Andriamanitra tokoa Jesosy, ary irak'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona velona eto ambony ty tany ety. Mino ve ianao fa mpamonjy sy mpamaolana ihany koa Jesosy. Atraiza ny finonao ny baiboly. Mino ve ianao fa amin'ny alalan'ity baiboly ity sy ny teny atao anatiny no itenenan'Andriamanitra amitsika zanak'olombelona. Mino an'izany rehetra zany ve ianao. Ho aho manokana, mino andre teny nambarako reo aho, ary ny finoko an'izany rehetra zany tompoko no antony mahatongahy say mitoriteny tahako zao, ary say mivavaka ho an'ny olona marary, ary say mivavaka ho an'ireo olona manana olana. Efa nahita an'Andriamanitra nanamarina an'izany tao ny fiainako aho tao anatin'izay taona maro zay, ary arakaraky nandehanan'ny andro ny volana ny taona de tena tsapako mihitsy fa mitombo hatranetrany ny finoko. De ny finoko an'Andriamanitra ho Andriamanitra tena misy sady mahery, ny finoko an Jesosy ho zanak'Andriamanitra, ny finoko an Jesosy ho mpamonjy, ny finoko an Jesosy ho mpamaolana, ary ndrindrindrindra ny finoko ny teny rehetra voasoratra ato anatin'ity baiboly ity, na de atao hoe misy teny sarotra takarina azy. Amaky baiboly azy isika, ka ity teny vakiko ity tiako tena inonao ary horesinao ary hoekenao amin'ny fonao rehetra. Jeremia 3:7 zao ny voasoratra. Jeremia 3:7 dia indro ho tanterako tokoa ny fanasana anazy, eny hositraniko izy, ary asiako aminy ny aren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Andriamanitra no miteny antyteny ity. Vakitsika ihany koa ny baiboly Matitiko 2:20 toy zao ndray no voasoratra ao. Matitiko 2:20 ka ny 20. Mankaresa ty ianiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana. Mankaresa ty ianiko ianareo rehetra zay manana olana, fa izao Jesosy no anome anareo fitsarana. Hoy aho aminareo zay mahita sy mandre ahy am'izao ry zao: azon'Andriamanitra marinina sy azon'Andriamanitra tanterana eo amin'ny fiainanareo reteny novakena ireo. Azo ny tanterana androany de androany, tsy miandro rapitso na amin'ny herinandro na amin'ny ray volana, fa azon'Andriamanitra tanterana androany de androany, satria zay no mahandriamanitra an'Andriamanitra, zay no mampamonjy ny mpamonjy an Jesosy Kristy. Fa ny condition mila manana finoana ianao, mila manana finoana ianao. Ny fivavahana kristianina matsy dia fivavahana mitariky finoana. Tsy tiany loatra ny miady hevitra am'izay voalaza ato anatyty baiboly ity na ny hoe mifamatry. Tsy tiany mihitsy zany, fa ny mety amin'Andriamanitra ho an'ny olona zay maniry ny ahita ny heriny, maniry ny ahita fakakana, ny mety am'izany olo zany, ianao mino ny voalazan'ity baiboly ity.
tsarana ady hevitra. Ianao mino an'izao afatra etiko zao tsarana ady hevitra. Ianao vonina ny anaiky sy akato zay lazainy baiboly na zay hevitra arosinay aminao satria ny finoanay de hoe Andriamanitra miaraka aminay, Andriamanitra momba anay, Andriamanitra mampiteny anay ary asainy teny izahay mba ho anao. Taona taona maro nampanompon'Andriamanitra no nahitako fa tena miasa Andriamanitra ary manamarina ny voalazan'ity baiboly ity tokoa izy. Tamin'ny herinandro lasa iny zao nisy vehivavy iray nijoro vavolombelona tamiko. Antaona maro araka ny teniny no nahavitany ny mariaziny, ny fanambadiany zany, fa saingy tsy mety nahazo zaza mihitsy izy mivady. Efa natao daholo zay azo natao rehetra, ny fomba rehetra, fa tsy mipetraka tao kibo mihitsy ny zaza. De ndray andro araka ny teniny tapa-kevitra izy ny amonjy ny fotoam-pivavahana zay nataonay. De rehefa tonga izy de nanantonay izy de niresaka tamiko izy ny tantara ny olana sy ny fahoriana manjo azy no izy tsy mety mahazo zaza. No zany nampahafantariko azy ny fisian'Andriamanitra sy ny heriny. Mila fantatry ny olona mantsy fa misy Andriamanitra ary manana ny heriny io Andriamanitra io. Mitomiko ino azany amin'ny fony rehetra izy. Nambarako tamin'ny ihany koa ny mampamonjy an' Jesosy satria araka voalazan'ny baiboly mpamonjy Jesosy, mpamaolana Jesosy, ary ny anaran'i Jesosy dia anarana mitondra zavatra mahagaga. Nitomboka izy mba ino an'izany, ary nitomboka ihany koa izy fa amin'ny alalan'ny vavaka zay ao ataoko azy de miasa Andriamanitra. De izy moa niteny hoe ny antony mahatonga ange nanatona anao de satria mino fa mpanompon'Andriamanitra ianao, ary mino fa amin'ny alalan'ny vavaka ataonao dia amany olana misy eo amiko Andriamanitra. De mazava be zany fa tena tao aminy ny finoana. Taorinan'izay de nivavaka ho azy aho, nametra tanatany aho sady namotsitra teny ho azy hoe hipetraka ny zaza ato akibonao, hipetraka ny zaza ato akibonao ho iaho. Ary mbola niteny taminy ihany koa hoe raha vo mipetraka ny zaza ho kibo de manatonay ianao, afako mivavaka ho anao reniny sy afako mivavaka ho an'le zaza ao anatin'ny kibonao. Avy hatrany zany tonga de fa nambarako taminy hoe tsisy tokony salasalanao fa de hitoejaza zany ianao. Le olana nisy teo aloha hoe tsy mety hipetraka ny zaza dia tsy hisy nitso zany eo aminao. De ray natompo revana malala fa nanatonay izy tamin'ny herinandro ambony, nanatonay izy de nresaka tamiko. De raha sitrapon'Andriamanitra de ho teraka izy amin'iny volana ambony iny. Ny finoana tao aminy no namonjen'Andriamanitra azy. Zany hoe taorina ray volana taorina ny onany tamiko no nipetraka ny zaza tao ankibony. De ray natompo omena voninahitr'Andriamanitra. Ry mpiany malala, raha manana finoana ihany koa ianao fa misy Andriamanitra, raha manana finoana ianao fa Jesosy no mpamonjy ity zao tontolo zao ty ary voatokana ho mpamonjy anao manokana, raha manana finoana ianao fa miteny amin'ny alalan'ity baiboly ity Andriamanitra, raha manana finoana ianao fa mpanompon'Andriamanitra izahay zay mitory ny ten'Andriamanitra aminao zao, mitondra ny afatra ho anao zao, de ho amin'ny marin'Andriamanitra sy atao tanteraka aminao le Jeremia 3:telopolo lay novakitsika tery aloha sy lay Matthieu 7:20 novakina tery aloha ihany koa. Andoka velitsika vakina lay teny de avy hatrany mino ianao fa ho amarin'Andriamanitra ity teny ity. De indro ho tanterako tokoa
ny fanasitrana anazy eny hositraniko izy arao fa voasoratra io le teny a de indro ho tanterako tokoa ny fanasitrana anazy eny hositraniko izy ary reseko aminy ny aren'ny fiadanana sy ny fahamarinana de fakitsika ihany keo ny Matio toko faraka ambe folo de favalo amby roapolo o Jesosy mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana arao ihany voasoratra io mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay manana olana na inona fa omeko fitsarana ianareo o Jesosy omeko fitsarana ianareo o Jesosy tian'Andriamanitra ambara aminao aminareo androany de zao raha marary anao na inona retina mahazo anao dia hositraniny ianao satria anao vavaka ho anao ho anareo ao amin'ny famaranana anty fitondrako ny afatra ity tena za manokana tena mino fa miasa amin'ny alala tena ambarako Andriamanitra miasa amin'ny alala vavaka ataoko Andriamanitra zay matoka amin'ny teny hoe raha marary ianao na inona retina mahazo anao de hositraniny tokoa ianao anasilanao Andriamanitra averiko vakina ihany le teny Jeremia toko fatelo amby telopolo andimy fahatelo tiako tena voarainao le izy dia indro tanterako tokoa ny fanasitrana anazy ny fanasitranana anao io ary hositraniko izy ary aseko aminy ny aren'ny fiadanana sy ny fahamarinana raha manana olana enkionao na inona le olana efa verevitra sy tapidalakare angamba ianao no le olana misy de hoy aho hoe aza kivy aza mamofo fa vitan'Andriamanitra ny mamonjy sy ny mamany ny olana misy eo aminao ho ataon'Andriamanitra ny famonjena anao no Jesosy Kristy zanany zay fa nampidiny tety ambony tany no Jesosy Kristy zanany hoe amin'ny alalan'io no amonjeny ny zanak'olombelona rehetra amin'Andriamanitra n'Andriamanitra matyriavana tsy misy tsy hain'Andriamanitra tao tsy misy hafahafa be ny mieritreritra hoe misy Andriamanitra kanefa dia voafetra ihany zavatra hainao tao sy antanterahana tsy misy an'izany tompoko amin'Andriamanitra n'Andriamanitra hoy aho tsy misy tsy hainao tao ohatra iray ao anaty baiboly ity tantaraiko aminareo ity araka mivoalaza ao amin'ny Marka toko faefatra andimy fadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby efapolo nga matsovakina le teny fa lavalava le izy fa fitiniko aminareo ndray andro nandeha lakana rety mpianatra Jesosy hiala amin'ny toerana iray ho eny amin'ny toerana iray ary Jesosy Kristy de niaraka tamin'izareo tao ny filakana ary natory hoy ny baiboly tsy naposindreto mpianatra tsy naposindreto apôstôly fa dia tonga tapoka ny rivotra mahery ny fofofo any ka dia nanonja mafy ny ranomasina mazava be fa dia nietsetsa ny lakana zay nandehanana sady niditra tao anaty lakana ny rano tany am-boalohany aloha de nanana vahaolana ihany reto mpianatra de ny fanesorana ny rano tao anaty lakana fa rehefa nandeha ny fotoana de tsy vitan'izy roa intsony ny nanalany le rano tao anaty lakana ary etsan-dany ny lakana amin'io de tena wila ivadika tanteraka wila iletika teo indrindra ry zareo no nanapa-kevitra fa amohan Jesosy tany am-boalohany aloha tsy nieritreritra mihitsy reto mpianatra reto hoe toko foazina Jesosy tokony ho ambaratsika am' Jesosy o problema be mitrango izao satria nahoana tsy tena nino zareo hoe mpamonjy Jesosy ary mavita mamaolana fomba magaga de zay natonga Jesosy a tsy nifoazina izy ireo fa rehefa tena tapidalaka le tanteraka ry zareo zay vao nanapa-kevitra hoe maninona raha foatsika mpampianatra maninona raha ohatra ka ambaratsika any zao problema be atretsika zao de nifoazina Jesosy zay ny voalasa ao amin'ny bokin'ny Marka hoy ao toko faefatra andimy fadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa raika amby efapolo de rehefa niarina Jesosy
tsy nisy resaka lavabe, tsy nisy fanazavana lavabe, tsisy teny betsaka nataony Jesosy, fa nitsangana Jesosy de ino ho ianao nataony? No teneny mafy ny rivotra sy ny tafiotra ary le ojan-dranomasina de nitsahatra avokoa sady rehetra. Raha vakinao Baiboly de zao no teny nataony Jesosy: rivotra sy ranomasina mangina mitsara niaraka tamin'ny vavany teny, tsatra ny tafiotra tony ny ojan-dranomasina. Teo vao gaga ny mpianatra, teo vao niaiky ny mpianatra, ka na tonga azy firona metraka fantanina hoe fa iza marina moa ity lehilahy ity fa na de ny rivotra sy ny ranomasina aza manaky azy. Mantsy de tsy misy ekeny zava-boarin'Andriamanitra zany afa-tsy Andriamanitra rery any, fa ty am'ty Andriamanitra ity le mpampianatritsika mihitsy no eken'ny zava-boarin'Andriamanitra. Ka iza moa ity lehilahy ity? Iza moa ity lehilahy ity? Ry havana, ry mpiany malala, tiako ny milaza aminao fa tsy misy tsy an'Andriamanitra atao ary tsy misy tsy eny Jesosy Kristy atao. Zay matogasiny teny hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana, makanesa ty amiko ianareo rehetra zay manana olana na olana inona fa azo fitsarana. Dikany ay ny mamany ny olana na inona karazana olana. Ry havanao, nosoratana zany tantara zany de ny tantarany ninona amonjenin'Andriamanitra andreto mpianatra Jesosy reto, nosoratana zany tantara zany mba ilazana aminao, ilazana aminareo fa na inona olana misy vitan'Andriamanitra, vitan' Jesosy ny mamonjy anao amin'ny fomba magaka. Fa ny condition ho ianao mino azy, mino an'Andriamanitra, mino an' Jesosy ho mpamonjy. Ianao mino an'izao afatra entiko izao, ianao mino an'izao afatra entiko izao. No zany raiso sy ekeo ity teny nataony Jesosy ity. Aveloko ndray le teny: mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana ho Jesosy fa omeko fitsarana. Mankanesa ty amiko, manatona ianareo zay manana olana na inona olana fa omeko fitsarana. Ny olana petraka nefa de ity tomino an'Andriamanitra ihany ny olona, tomino an' Jesosy ihany le olona mpamonjy io, fa saingy tsy am'fankatoavana ny olona, tsy am'fankatoavana an'io teny nambaran' Jesosy io ny olona. Teo sitrana izy, teo afaka amin'ny olana izy, fa saingy tsy teo ho sahira anatona an'Andriamanitra na anatona Jesosy. Fantatr'Andriamanitra fa marary ianao na manana olana ianao, fantany zany fa izao mila miverina amin'Andriamanitra ianao, mila miala amin'ny toerana nahazatra anao io ianao, mila miala fomba niainanao io ianao ka manatona an'Andriamanitra de manaiky ny taridalana omen'Andriamanitra. Mila manatona Jesosy ianao. Ohatra, marary zao ianao na manana olana, mety aminao ianao manaraka ny torevitra omena ianao. Ohatra anakiray mazava ity, tsy ovakina aminareo ny tantara valava be, ao mpanjaka faharoa toko vadimy ao, 19:4 de nisy lehilahy anakiray na manana no anarana, lehilahy boka izy io, de tonga tany amin'ny tanin'Israely izy mba eona am'ilay mpanompon'Andriamanitra atao hoe Eli, mba hositranina ho afahana amin'ny aretina boka. De rehefa tonga tao ambaravaran'ilay mpanompon'Andriamanitra izy, de zao ny afatra nampitoren'Andriamanitra an'ilay zatovo mpitondra afatra hoe lazao io lehilahy namana boka io mba nde isitrika ao anatin'ny rano Jordana impito de ho sitrana amin'ny aretina mahazo azy izy. Raha vao nandre zany ity lehilahy boka ity de tsy faly, tena tsy faly, tena tezitra, satria hafa mihitsy tao anatin'ny sainy de hoe ivoaka ny varavarany trano le mpanompon'Andriamanitra, le lelan'Andriamanitra, de anevanevany tanany eo ambon'ny apokany sady antso ny anaran'i Jehovah Andriamanitra mba ho fanasitrana anahy. Ka rehefa tsy zany nataony
fa i tsy hovoaka olona hafa ndray ny rahany ary am'izay asaina misirika impito ao amy rano Jordana ny tenako mba ho sitrana de tsy faly izy petraka ny olana am'izay fotoana zay ahoana moa no amjen'Andriamanitra anao anasitranany anao amany olana ny fiainanao raha ohatra ka ny teny eto mpanompon'Andriamanitra tahaka izany no tsy raisinao tsy ekenao tsy ankatoavinao fa manana sainao ianao ahoana no amjen'Andriamanitra anao am'izany ry havana ahoana ny fomba fiasan'Andriamanitra de hoe ianao mila mino azy mila mino teniny ianao mila resy lahatra fampanompon'Andriamanitra so ten'Andriamanitra io miteny aminao io ka ekenao sy ankatoavinao zay torevitra na taridalana omenanao de so ihany fatahorinany fanitsinana fananarana nataon'ireo délégation miaraka taminy de nanapa-kevitra ihany izy fa nde isisika ao am'ilay ony Jordana impito ka rehefa natao zany de ho ny baiboly manao hoe sitrana vatatenany ary ny nofony de niveriny indray toy ny nofon-jazakely de rasaratsaina hoe nanaro ahoana tokoa no mety ho fiafarany ty lehilahy boka ity raha ohatra ka tsy nanaiky an'ilay torevitra na an'ilay taridalana zay nampiton'Andriamanitra ny mpalopony izy de inona fa boka mandramaty tena hoe boka mandramaty zay nge no mahatonga ny teny hoe ny olana mipetraka amin'ny olona de zao hoe te ho sitrana ny olona te ho afaka amin'ny olana ny olona fa saingy tsy mety manatona an'Andriamanitra tsy mety manatona Jesosy firifiry moa ny olona no manana fisaina tahaka zany tsapako zany eo fiainako hoe aorina ny fandrenesan'ny olona torotena ataoko tahako zao de be de be ny olona ny miantso any telefona pastera marary a tozao fiseho ny aretiny eo amiko de tsotra moa teboko am'le olona tongava ary anareo mamonjy fitoam-pivana sy ataoko amin'ny alady zao tongava ianareo mionamiko de inona mitranga malaina izy alo amy tokantranony fa ianao no tiany anatona azy tsy hoe miavinavina koa reo sanatria ianao no ilainy manatona azy omeko ny fretaxinao pastera omeko ny lasatsinao pastera fa tongava ty amiko ety ory olona tatak' zany fietika ataon'ny olona amin'Andriamanitra tsy mety manatona Andriamanitra izy satria tsy fony alana le fiainana maloto le fahazaran-dratsy le fahotana ny ainanatra am'izay fa izy te ho sitrana tsy fony alana le zavatra ratsy natao rehetra am'izay kanefa izy amin'io te ho afaka olana ry havanao mila manapa-kevitra ianao manaiky zay voalazan'Andriamanitra manaiky zay toromarika omen'Andriamanitra fa raha vao manapa-kevitra ianao manaiky mankatoa ary aranao finoana de ho hitanao fa hitran-tsedro fiainanao Andriamanitra ary anasitrana sy anafakanao am'izany aretina sy ny olana mahazo anao zany ain'Andriamanitra zavatra rehetra riavana ny dera sy ny aja ary ny voninahitra ane de atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina raisy ho fahasoavana lehibe ho anao ny androandroany ny nandresanao azo afatra netiko zao raisy hoe zao no fotoana an'Andriamanitra natokan'Andriamanitra ho anao tena tia nasitrana anao izy androany tia many olana fiainanao izy androany ho ataon'Andriamanitra aminao ane zany raha mety apetra ho fonao tananao fa hivavaka isika raha mety de mandoly mihitsy ianao fa hiasa Andriamanitra hivavaka tsika tompoko Andriamanitra rainay eo misaotra sy makasitraka anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy fa afaka ny joro nitondra ny teninao tamin'ny alalan'izao fahita lavitra zao ny tenako ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mamindra fo amin'ny olona rehetra zay nandre an'izany afatry zany ianao misy amin'izy ireny no marary ary efa velo fanambola velona manoloana ny aretina ary tsy manantena ny molo velona intsony na de atao hoe ny androany sy rapitso azy fa vavaka aminao ao mamindra fo aminy mba nana filoana satria nandre ny teninao netiko izy fa ianao dia Andriamanitra mahay manasitrana
mahay manafaka ny olona rehetra amin'ny aretina, koa dia mandidanao ry aretina, miala ny anaran'i Jesosy. Rehefa namafarofy zao mandidy amin'ny hery sy ny fahefana miala, ry hery famisaviana zao mandidy amin'ny hery sy ny fahefana amin'ny anaran'i Jesosy miala, ary ny tova efa reraka, efa osa sitrana ny anaran'i Jesosy, ary lazay ny vavako hoe ho lasa tova vaovao, ho lasa tova vaovao. Tsisy tsy hainao atao Andriamanitra, tsy hainao atao Andriamanitra. Reo manana olana amindreo fofo atao fatana fa Jesosy no mpamaha olana, Jesosy no mpamonjy, ary tsisy tsy haina atao, tsy hain'Andriamanitra atao rehefa tonga amin'i Jesosy izy. Ny dera ny ajary ny voninatrany dia atsotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Misaotra Andriamanitra eo, misaotra tompo. Halleluia, amen. Zay zany ny afatra netiko atsika tamin'ity androandroany ity samy tain'Andriamanitra tompoko. Fa ny zavatra anankiray somary tsindry kely satria tsy voalazako de izao. Raha sitrapon'Andriamanitra dia aleo fotoan-dehibe zay fiangonana refy andro rakely mandritra volana jona ray manontolo sy jolay ray manontolo. Inona no atao am'izany fotoan-dehibe zany? Fotoam-pivavahana arahana vavaka fanasitrana ny marary, ary fotoam-pivavahana arahana vavaka famahana olana. Koa dia manasa anareo amin'ny anaran'i Jesosy zay ho avy. Aza misalasala tena tongava, aza tapatapahana mihitsy famonjena ny fotoam-pivavahana zay ataonay mandritra ny volana jona sy volana jolay. Ireo voasoratra ireo ny fandaharam-potoana, io ihany koa efa hitanao teo ny telefôna fanareo mifandray aminay. Tongava tompoko fa mino fa tonga fotoan'Andriamanitra ho anareo. Zay zany tompoka de avy hatrany de ataonay ny veloma tompoko.